je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dontsika hifantoka foana, dontsika hifantoka foana, dontsika kafy mihitsy anjaofanatran'Andriamanitra izao. Aza velo varim-bary ohatry ny teny pastera teo hoe aza mety ho varim-bary, aza vela hoe garen'ny satana zany ny concentration antsika fa ndao hifantoka foana, ndao akafy anjany fanatran'Andriamanitra zany satria tena mino tsika, manana assurance certaine tsika fa eto Jesosy. Manana assurance tsika fa miaino antsika izy, atarika atsika sy ampianatra atsika indray izy androany. Alléluia. Fa toy ny être-nao manontolo dia ankalazao fotsiny izy, asandrato ny tananao, asandrato avy ny feonao, teteninao Andriamanitra. Alléluia. Asandrato ny anarana fa izy rero ny mendrika loatra Andriamanitra, mendrika loatra Jesosy Kristy, mendrika ny fanahy masina.
sambatra loatra izay tsirairay avy eto satria hatrehan'izany Andriamanitra tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ny Andriamanitra rehetra ary mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo izany manatrika anay eto androany izany miteny aminay tsirairay avy eto androany tena mahatsiaro honoré loatra zahay mahatsiaro privilégié loatra zahay Jesosy Kristy no ahafahanao nitsongainao tao anatin'ny maro ny safidinao no apelenao eo mahatsiaro tena no ahafahanao zay dia tena mahatsiaro sambatra tokoa zahay fahasambaranay ianao Jesosy arenanay ianao ary zay dia hitoy foana hikika foana fa ianao dia horeharehanay foana na inona mety zavatra alalovanay na inona mety tsikerahan'ny olona ny fiainanay anaratsiany olona anay zay kosa tsy homenatra fa dia hikika foana zay hoe reharehanay Jesosy Kristy reharehanay zany Jesosy Kristy zany satria izy ny namonjy anay izy ny nanavitra anay izy ny nanovanay Jesosy ka zay dia hireharehanao foana ninona circonstance mety lalovana eto amin'ity fiainana ity dia hitsika zay dia hitraka zay dia hanandratra ny tananay sy hanandratra ny feonay foana zay fa ny Andriamanitray dia fidèle ary tsy hamotsitra ny tanany aminay zany ny tanany dia mitantana anay mandrakizay mandra-piavy tao amin'ity mandra-piverana dia mitantana anay foana ny Andriamanitray misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra ianao Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo présent eto ianao amin'ny alalan'ny teninao horaisinay ianao horaisinay ny teninao dia tehirizina ao am-ponay dia ho ampiarinay satria fantatray fa fanahy masina dia hiaraka aminay foana koa hampianatra anay hiaplike an'izany teny zany manome voninahitra anao ny aminay manontolo Jesosy Kristy manome voninahitra anao ny esprit âme et corps-nay misoumettre tanteraka eo anatrehanao ny momba anay rehetrarehetra misabandone tanteraka eo anatrehanao ny aminay rehetrarehetra ary mbola misy mandaha zany ao anatinay ao dia baikonay amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy misoumettre amin'ny Jesosy Kristy sy ny teniny androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, afaka mipetraka tsika. Teneny akaikinao hoe tonga soa anao atao fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Teneny koa izy hoe faly mahita anao hoe ary misy olona anankiray faly mihoatra koa mahita anao izy azy. Amen. Tsika raha tonga eto dia na dia faly tsika mifampiona foana tsy ho an'ny olona na tongavantsika eto tsy jery sivana le atsika eto tsy jery bandra le atsika eto tsy kilo ny fiakanjony anina na le atsika eto fa Jesosy na tongavantsika eto araka le hira nataontsika teo dia ozy izy le hira hoe lehibe ny Andriamanitrantsika. Tena akaikinao lehibe ny Andriamanitra kristianina. Tsy haiko hoe inona ny olana mety lalovanao amin'izao fotoana izao tena aminao hoe tsy lehibe noho ny Andriamanitra io olanao io. Amen. Manana ianao an'izay assurance zay hoe ninona mety heveranao fa olana aza mibanjina any amin'ilay heveranao fotriny hoe ngeza le olana fa banjiny le Andriamanitra lehibe. Davida rehefa nahita amin'ny Goliaty izy tsy mibanjina hoe ngeza be Goliaty. Rehefa mamaky ny Baiboly tsika dia ny Saoly sy ny zanak'Israely no mifantoka tamin'ny halehiben'ny Goliaty. Tsy Davida ny décrirany hoe 3 mètres ny Goliaty, ngeza be ny armure, ngeza be ny épéany. Fa ny zavatra fantatry Davida fotsiny inona zavatra natilitean'i Davida tsy ny haben'ny Goliaty. Fa ny zavatra natilitean'i Davida dia tsy zakan'i Davida Goliaty ny teny-dratsy an'Andriamanitra. Tsarovy tsara fa raha Davida kely na vita nandresy amin'ny Goliaty miaraka tamin'ny Andriamanina, ianao ihany koa miaraka amin'ny Andriamanitra ao tsisy dikany olana lovanao io. Amen. Ka tonga eto tsika
tonga soa anao amin'ny sekoly fa mahaolana teneny eo akaikinao somanky ianao mahita anahy de hoe sekoly tokantrano sady tapaka nga ka alao tonga de mazava tsara de mboalohany mba ifatohantsika fa ninona olana mety hoe nentinao teto a voaketo ianao de mivaha zany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Haintsika tsara ngamba ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Josoa toko voalohany 9:9 Josué 1:8 haintsika tsara raha mamaky an'io teny io tsika vakiako amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy de Andriamanitra manitra ny Josoa. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu rendras prospère ton chemin, et alors tu réussiras bien. Amen. Rehefa mamaky an'io teny io foana ako dia ny zavatra tsapako sy hitako teny hoe tokana ihany ny vahaolana no men'Andriamanitra antsika. Inona ary ny vahaolana no men'Andriamanitra antsika? Raha raintsika tsara Josoa 1:8 io. Vahaolana tokana no men'Andriamanitra ho antsika kristiana dia ny tenin'Andriamanitra. Tenena akaikinao hoe tenin'Andriamanitra. Hitanareo mahatonga ny kristiana be da be tsy mahay miatrika olana. Voalohany indrindra izy aloha tsy mahay tenin'Andriamanitra. Teny hafa be da be totaly no vokisany fa milaza izy fa kristiana fa tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra. Misy indray tena champion mihitsy mamaky baiboly fa misy blocage tsy mahay mampiatra ny tenin'Andriamanitra. Io le chrétien religieux dia farany izy lasa frustré ao amin'ny vie chrétienne satria za mba mivavaka ihany, za mba mandeha miangona ihany, za mba diakona, za mba chorale, nefa amin'ny fiainako ohatrany tsisy olana mivava za mivaha. Mampalahelo fa misy ny kristiana mahita olana dia izy indray mivaha. Zao tontolo izao ny ohatr'izany fa izaho sy ianao tokony tsy ohatr'izany. Za tsy nahita ny Davida mivaha zany rehefa nahita ny Goliaty, fa izy mipatitaka nahita ny Goliaty Saoly. Saoly nefa rehefa vakitsika ny tantara dia Saoly guerrier, soldat. Mentaliténa soldat zany tokony tsy mifahira mihitsy. Fa eo nahitana fa tsy maha-soldat-nao amaha-olona akory no mahalehibe anao rehefa tratr'olana ianao. Ka zany te anareo fa reny hitanareo reny puissant de ce monde reny, le mijoro amin'ny costard reny, mahatonga reny tsy mivaha, mihinana antidépresseur izy. Ianao mihevitra be mety be sy jerena amin'ny télé, za miteny anao fa reny mivoaka antidépresseur, fa raha tsy mihinana an'ireny izy mivaha. Fa za sy ianao rehefa mahita anao ny olana dia ny olana mivaha. Amen. Amen. Tsy te hitantsika intsony hoe misy olana dia mipatitaka dia mivaha ohatran'ny Saoly dia miafinao dia inona no atao? Fa androany za sy ianao le Davida kely amahan'ny olana rehetra. Tsy ny olanao ihany mivaha fa ny olana rehetra koa vahanao. Amen. Tsika nge matoa Jesosy ny teny hoe vous êtes la lumière du monde. Inona ny dikan'izany? Za sy ianao nge solution ho amin'ny monde. Za sy ianao kristiana solution ho amin'ny malagasy. Tondra mbavaka amin'ny président hier tsika tsy kritika azy fa zao tsy izy akory ny amahan'ny firenena. Fa mahatonga ny firenena anankiray tsy mety mitafavoaka satria ny kristiana tsy mijoro solution eo amin'ny toerana misy azy. Jereo tsara Daniel tao Babilôna rehefa tapidalaka reny mpanjaka, jereo nge enjana koa mpanjaka ray iny aloha manofy izy tsy tadidiny nofony. Dia sady tsy tadidiny le nofony dia izy nefa miteny tsisy fantany dia hoe tia mifantatra iny andika le nofo tsy tadidiny. Jereo reka izany olana be niatriany Daniel zany azavao amiko tenenao amiko le olana le nofoko azavao amiko le nofoko tsy tadidiko. Tanareo deux problèmes enjany zany dia tonga dia menace be zao dia menace de mort. Zay no teneny tamin'ny magicien tao amin'ny royaume. Rehefa tsy hitanareo ozy izy dia vonoky tenisany ohatrany ohatr'izay mihitsy zany. Fa inona nahita ny Daniel mivavy ianareo tao anaty baiboly. Le magicien rehetrarehetra mipatitaka matytsika ry zalahy fa nijoro ny solution tao amin'ny royaume iza le izy. Dia iza le Daniel za sy ianao zanak'Andriamanitra. Amen. Amen. Za sy ianao tokatr'izany. Zay mahatonga tsika tenenina foana tamin'ny sekoly hoe tsika kristiana tokony tsy influencer ny monde intsony. Za sy ianao tokony influenceur dans le monde. Zany dikany hoe disciple. Manino Jesosy miteny hoe faites des disciples. Jesosy tsy miteny hoe fenony don ao am-piangonana
fa misy olona fiangonana feno, misy fiangonana toka hoe mameno 1000 personnes isak'alahady a, fa avoaka dans le monde rehefa tsisy influence misy hoentina, tsisy hazavana hoentina, tsy mitondra fanjakan'Andriamanitra, tsy manova firenena. Fa ny zanak'Andriamanitra natsoin'Andriamanitra hanova firenena mihitsy. Zay mahatonga an'Andriamanitra miteny nouvelle génération. Te hanangana Daniel Andriamanitra androany, te hanangana David Andriamanitra androany. David zao ohatrany hoe président nanafaka ny Israely tao anatin'ny fanandevozana sy ny faharatsiana. Aiza ny David à Madagasikara, mila mihetsika ny kristianina. Fa inona ny zavatra mitranga? Kristianina indray lasa sorsana olana, miady ohatran'ny rehetra ihany. Zay zao rehefa ampianarinay antsika teo hoe nafatanao izy fa zanak'Andriamanitra dia mampiavana. Nefa mampalahelo sady tsy mampiavana ny kristianina sady mitondra ady ao am-piangonana, mitondra ady ao tokantrano. Mampalahelo be zany. Fa mino fa tsika androany hijoro amin'izay hoe vahaolana zay. Tsy Andriamanitra titeny antsika hoe fa maninona ary ianao mivaha foana. Lasa ohatrany ianao indray mitapitapa, ianao indray mitsampivisy rehefa tonga problème. Fa androany tsy ianao tsony zany. Amen. Ka rehefa nandinika an'io teny Josué 8 io ako dia teny aminareo hoe fataro ny tenin'Andriamanitra reto. Aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra, fa raha tonga ny Josoa tafavoaka dia ny tenin'Andriamanitra. Aza mavoatsika kristianina magaga, tsika olombelona aloha dia avy eo koa ny kristianina vao mainka mampalahelo. Tsika reto mora mandray teny tsisy, teny rehetrarehetra zao tenin'olona. Sasany zao tenen'ny président dia efa sasany desitra, jery télé sy mijery voavoa, sasany mijery football dia mifanina samy supporterany ianona sy ianona. Vava ngy any tomboany reny gera reny, fampanao vava, tenenao kaikinao teny nge reny. Dia teny anankiray dia efa misanflama dia mampirehatra stade ray. Tanareo ilay vokatry ny teny. Fa raha ohatra ny olona ka mandray ny tenin'Andriamanitra, tena efa betsaka ny zavatra tokony miova reto. Amen. Ka androany Andriamanitra ka teny hoe reto averena amin'ny teniko. Be da be ny kristianina, be da be ny fiangonana miexiste fa tsy mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izay mampatonga an'ilay tsy mifiseho mihitsy Kristy, tsy teo amin'ny fiainantsika ary tsy sitrahantsika koa ilay hoe mahazanak'Andriamanitra antsika, tsy sitrahantsika ilay hoe olom-bovonjy. Fa misy kristianina mandeha mivavaka izy lahady fa rehefa tonga ny olana dia mivika izy dia mandeha psykology ihany. Maninona ianao c'est le psy matoretsy amin'ny canapé tsy dia teny mivoaka ny ambavany psy dia apaiser anao. Fa maninona ianao Jesosy miteny hoe omeko anao fiadana tsy mi-apaiser anao ilay izy. Ray olona, ray Jesosy Andriamanitra. Azonao ilay izy. Nefa n'Andriamanitra miteny zaho izy rehefa miteny sady zaho tsy mpandainga ary zavatra teneniko tanterahako. Fa ianao tsy mety mandray ny tenin'Andriamanitra. Mihaino an'ireny vaovao ireny ianao dia mino ery. Mihaino an'ireny soi-disant hoe filozofy zao hoe enonao. Reny olona ny ivelany ireny enonao. Misy miteny ianao hoe vendra diniko ianao marary ny sainao tsy mahita tory. Tenin'Andriamanitra miteny hoe fanamahery anao tsy vendra ianao l'esprit d'intelligence. Maninona ianao marary saina amin'izany? Amen. Ianao tenenina foana inona ny identité anao ny Krista? Ohatrany tsy raisinao ilay izy. Ka ilay izy zany ny olana eo amin'ny fiainanao ny teny izay raisinao. Efa nizaraiko taminareo izay. Ny teny izay raisitsika no lasa inoantsika, so lasa mamolavolatsika sy lasa manapaka eo amin'ny fiainantsika. Izay mahatonga ny Paoly ny teny amin'ny Romains 10:10 hoe toriteny ozy izy avy amin'ny teny Kristy. Finoana. Romains 10:17 aloha resiko mihitsy ohatrany vadibadika izy zany. Tsika moa mianatra hoe mila mijery teny tsara, manana baiboly. Tena akaikinao mana baiboly ve ianao io? Mino aho fa ny baibolinao any an-trano tsy anaty biblioteka. Na le hitanareo le ohatrany amin'ny film horreur reny dia ataony ambanin'ny ondana. Ino koa reny devoly baiboly any ambanin'ny ondana. Tena anatin'ny fonao sainao mampiasa anazy no atahorana. Fa io bokiboky tsisy rarahiny an'io. Taloha moa dia nahitana film misy izay hoe film marina. Dia hoe protégénao no varavara dia fenoina baiboly be da be varavara tsy dirany devoly. Tanareo
esprit de religion fitaka ataon'ny satana reny ny teny mila raisinao dia ampiasainao ny fahefana noho ny fanahy masinao anatinao. Romains 10:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Zay teneko anareo ny teny zay raisitsika. Io teny io zany raha tsy tenin'Andriamanitra mety tenin'olombelona. Raha tenin'olombelona no raisinao dia lasa inonao dia lasa ino manapaka eo amin'ny fiainanao. Misy ohatra olona miteny anao foana vendrana ianao dia ianao tsy mba mieritreritra dia ino vendrana zany dia eken'ny sainao ilay izy ino tokoa ianao tonga any am-pianarana dondra. Io ary ty tena zavatra ratsy fomba ratsy ny ray aman-dreny gasy mihitsy le tsy sainy ty. Dia rehefa tonga ny examen gida mainy foana ny zanakao dia izy inona na tonga nazy gida mainy mika izy tenenao foana tsy sainy tiako. Raisin'le zaza le teny any ambavan'le ray aman-dreny dia ekeny lasa famarina dia ozy tena vendrana zany. Tonga dia bloqué ny intelligence tonga ny ampianaritra izy tsy zavatra tsisy inona lasa nanapaka teo amin'ny fiainana le izy dia inona koa au lieu d'être le premier le dernier. Fa ianao tokony inona no tianao hitranga hita ao amin'ny fiainan'ny zanakao teneno izy le mahay lahy ty. Reo tonga voany le mahay lahy ty le endry lahy ty vadinao rena mbola tsy miova ary izy tena le voavonjy ty fa zao tenenina izy dia tsy miova mihitsy mandreraka dia inona aveo ny hitanao manao fiaina mandreraka anao izy isan'andro san'andro fa tokony teneninao izy le voavonjy le vady mahafinaritra ianao tony dia tia fa vokizo an'izany angizy fa lasa raisin'ny famarinana ina iainany amin'izay avy eo satria na ny herin'ny teny misy herin'ny teny rehetra misy na tenin'olona io ka rehefa tsy tenin'Andriamanitra ny raisinao tsara ovy tsara. Fa matoa Jesosy matoa ny tenin'Andriamanitra la parole tsy miteny Jesosy les paroles de Dieu la parole de Dieu. Teny tokana tokony fantarinao sy inonao ny tenin'Andriamanitra. Teny rehetra hafa satana ny ao ambadika. Mety olombelona nampiasainy mety tsy haiko zavatra endrika isan-karazany be da be fa ankoatra ny tenin'Andriamanitra satana daholo ny ao ambadika ireny dia mamodika anao teny rehetra izay tsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ka androany raha te hitan'Andriamanitra hiasa ianao eo amin'ny olanao io voalohany indrindra aloha fantaro ny tenin'Andriamanitra, raiso ny tenin'Andriamanitra, ino ny tenin'Andriamanitra ekeo dia ho hitanao vokatra. Josoa zany ianao puisque anao vakio ny tantarany Josoa mba tsy mety resy mihitsy rehefa tonga amin'ny fotoana hoe tokony ny Amalekita moa ny adivany pasteur ony sy iza tamin'iny le nanajanona masoandro izy ny Amalekita zao ny teny Jehovah taminy resiny lahy reo bainina omeko alahy ny fandresenan'ireo ka ny tenin'Andriamanitra tenao izany foana ka ozy izy Paul je puis tout par celui qui me fortifie. Inona ny tian'Andriamanitra teny an'izany vita ny lahy io ahoana mavita ny lahy io ao anatinao fanahiko zay teny tokony raisinao mitsanana vao maraity vitako io any am-piasana vitako io satria nanahoana miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra zay ny tenenina an'andro vitako io fa tsy anao vao mifono tonga dia mentalité-na perdant zany vita vita indray amin'ity le ty vao mieritreritra an'le patron anao vita indray any aty sérieux tena entony raisiny tonga ny ampiasana anao inona ny zava-mitranga io ary le teneko dia ohatrany hoe fa tsy azoko e fanareo zany jerenareo fa inona ny teny lavana ny koatra za rehefa mijery film manko taloha dia rehefa mijery ny koatra dia matetika ry matavitavy be ireny ce qui veut dire zany hoe tsy mpanao an'le sport izy fa inona ny teny lavana an'le koatra mental iny le zavatra teneniny motiver an'le joueur satria na atao fisaina zay mahatonga ny Paul miteny amin'ny Romains 12:1-2 renouvellement de l'intelligence. Ka sainao mila renouveler ny tenin'Andriamanitra dia iza le koatra miteny anao foana isan'andro mamerina an'io teny io fanahy masina fa fanahy masina tsy afaka mibitsika anao raha tsy mana tenin'Andriamanitra aloha ianao. Zay mampatonga ny rehefa vakitoizantsika le Josué 1:8 dia 9 dia inona mahatonga n'Andriamanitra ny teny dia prends courage ava izy naka courage le tenin'Andriamanitra naveriverinao anatina mampisy courage anazy ka ny tenin'Andriamanitra
ten'Andriamanitra tokony velominao anatinao foana dia mifanahy masina avy eo ny encourageanao avy amin'ny feon'ny ten'Andriamanitra iny. Ianao tsy gidan'izany, ianao tsy maimbo zany. Aza maimbo koa sady gidana anao tsy maimbo fa ianao sady voalohany manitra. Tsika tsy anatin'izany hoe kristana dia mampalahelo kely dia masisisy dia gôkarakirary. Tsika mirefléter ny gloire de Dieu amin'ny lafiny rehetra tsisy an'izany. Ato misy école de prospérité. Anontany ireo olona mpandeha école de prospérité ireo fa tsy misy olona nandranandra intsony depuis. Ka isorato fisainana koa izany imageny chrétien hoe mampalahelo kely dia mpangataka kely dia non. Tena kaikiny hoe non. Tsy izany tenin'Andriamanitra. Ohatra tanareo misy mentalité miova satria na tellement tsika ela loatra teny zao tontolo zao namoky atsika trompe atsika dia rehefa mijery tatsika dia heverintsika fa lasa zay noho le teny raisitsika zay no heverintsika fa lasa atsika dia lasa zay manapaka lasa tonga fiainatsika. Tara za mahatonga ny gasy tsy tafavoaka fa tsika manao délivrance tsika tsy kivy zany. Za tena marary mihitsy nysofoka rehefa mahitany miona amin'ireny gasy rehefa mba miteny zany hoe mba miteny andao tsika hivavaka se io raha gasy tsy tafavoaka zany zany foana ve io ve gasy aloha dia efa dia za tahiteny anazy ianao zany gasy koa dia ki zany manozona ny tenany any kely fa miteny an'izany ka le izy le teny io raisitsika famarinana io lasa manapaka. Efa ela be zany fotoanany colonisation zany hoe nandrotsika tsy colonie intsontsika zao efa indépendant tsika zao ka zay kena tsoa zay tenitenen'ny olona any ohatrany rehefa misy miteny hoe any an-dafy nareo tafita na amin'isany le ty za tahiteny hoe tsy mba any an-dafy mihitsy na tafita fa Jesosy ka nalefany amin'ny sarary tafita foana raha mbola Jesosy momba amiko. Amen. Ka tanao misy zavatra tsy aza ekeny sainao intsony reto fa raiso ny tenin'Andriamanitra. Tena akaikinao raiso ny tenin'Andriamanitra. Amen. Zay mahatonga Paul insiste hoe fanavaozan-tsaina. Ianao rehefa mijery resaka rehefa hoe miresaka mijery hoe géopolitique dia jerenareo nge fa continent rempli de richesse indrindra c'est le continent africain. Na resaka faune na flore na richesse ambany tany na ambony tany c'est le continent africain. Dia nefa c'est le continent le plus pauvre. Zay midika fa c'est la mentalité qui fait la pauvreté. C'est pas les objets ou tsy resaka zay. Ny fotsy jerenareo c'est la connaissance ananana. Dia rehefa tonga any amin'ny pays africain izy teny ny ampiasainy amola volain'ny fisainany afrikana azahoany ny arenakibony tany ny afrikana hoentiny aty dia mampanankarena azy. Zany ny histoire zany raha niantotsika samy mianatra daholo ka mampahantra anao mahatonga ny fiainanao tsy miova fisainanao tsy mety avozin'ny tenin'Andriamanitra. Tokantranonao mahatonga ny tokantranonao tsy mety miova fisainanao hitoetranao mihitsy tsy mety ekenao mihitsy ny volavolain'ny tenin'Andriamanitra. Fa miova ny fiainanao rehefa raisinao ny tenin'Andriamanitra io. Vavolombelona izay rehetra zao afaka mijoro vavolombelona daholo ngamba ny asan'ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Ny herin'ny teny manasitra, ny herin'ny teny manova olona. Za zao tsy mianatra an'izany ka notaninanao ny vady fa tamin'ny 10 taona tsy zaka mihitsy nitoetranay à 10 ans. Mahary tsy mianatra ny tena zany ka nianatra le rangaky. Fa zao mbola tsy nisy fotoana izy ka niteny tamiko le raha matotsy isy lavanazy ty na le kizitin-davy ty na leo aty mihitsy azany. Fa raha zay teneniny tenareo fa androany mijora mety mbola ohatran'le omaly an'io ihany mety. Fa zao ino ty tiako ianao le tena milay ty ianao ty taratrehitra zany foana ny teneniny. Tena nekeko famarena izy tena marina tokoa jery tatra zay tena za tena ohatran'izay tiako teneniny zay etanao miova ne izy fa lazany zany izy zany tena niteny tamiko le tena le réalité amitranga. Alléluia. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra. Marc chapitre 5 Marc chapitre 5 verset 22 à 23. Haitsika tsara ty tantara ty. Veriny Jesosy amintsika le izy androany mba tena tahaka ny Josoa tsy ho very tsony le teny. Ngatao foana ty toe-pona ananan'i Samuel ty.
tsy nisy ten'Andriamanitra ozy ka navenany latsaka tany. Tena aza misy teny rehetra izay azonao reny aza maivainina reto. Manomboka androany ten'Andriamanitra ataovy mavesatra ho anao, fa teny rehetra hafa ataovy maivana aminao. Eo indraindray tonga any am-piasana dia mivavan'ny collègue miatraiky aminao, vavan'ny namana any am-pianarana miatraiky aminao, tenin'Andriamanitra dininao, dia avy eo fiainanao jire. Amen. Marc chapitre 5 verset 22-23. Amin'ny anaran'i Jesosy. Et voici un des responsables de la synagogue, nommé Jairus, vint et l'ayant vu, il se jeta à ses pieds et le supplia grandement, disant, ma petite fille est sur le point de mourir. Je te prie, viens lui imposer les mains afin qu'elle soit guérie et elle vivra. Voalohany indrindra aloha, Jairus izy ny tenin'Andriamanitra dia lehiben'ny synagogue. Fantatsika tsara fa ny lehiben'ny synagogue dia fariseus sy sadoseo reo fahavalin' Jesosy reo, tsy tian' Jesosy. Fa rehefa tonga ny olana, tsy zaka ny tsena intsony Jairo, tsy menatra izy ny hazakazaka nakany amin'i Jesosy nitady vonjy. Tena aminao hoe aza miandry olana tena goavana vao andeha hiazakazaka any amin'i Jesosy. Jairo tsy tonga ny appel divin teo amin'ny fiainany raha tsy tonga teo amin'ny vavahady ho fahafatesana ny tena tiany indrindra teto an-tany. Nefa ny opportunité namonjeny Jesosy any Jairo sy ny ankohonany ity. Fa Jesosy tahiteny aminao androany hoe aza miandry olana goavana tahaka ny sanatria fahafatesana, tahaka ny aretina tsy saisitranina, izay vao ndeha toroka any amin'i Jesosy. Ianao rehefa tratran'ny olana mampivahanao tsy menatra nizaniza intsony ianao. Teto Jairo tsy menatra ny statut intsony. Ohatrany hoe imaginenao zany hoe le olona le manenjika kristiany ireny ohatra. Fa lasa izy tonga ny hazakazaka tsy menatra nizaniza satria na tonga n'le olana tsy haivahan'olombelona intsony. Dia nahazakazaka Jairo. Tsy nieritreritra hoe bediny sariseo fariseo ve fa iny tatao lahy. Satria nafantana sariseo sy fariseo nga afaka mahany olana. Jesosy rery any nitany nanasitrany. Jesosy rery any nitany ny imposer main. Mety taloha tsika nareny reny hoe mametra tananao ny dia sitrana. Ka ianao tsina mety mbola tsy nisy narary mihitsy teo amin'ny manodidinao sy teo amin'ny fiainanao dia mezanao ilay izy. Fa aza miandro marary voa dia ho anenemin'ny olona reny ako. Dia n'izao anao dia atolory an'i Jesosy ny fiainanao. Fa zao zary ny tenanao fa lasa izay ilay tenen'i Paul hoe toute chose izy concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Hitan'Andriamanitra any zany tao anatin'ny fody Jairo fa mety eto anatin'ny religion izy fa nisy fo tian'Andriamanitra. Dia alohan'Andriamanitra voaterina nisy olana tahaka ny endrika fahafatesana mba hirécupérena amin'ny fanahiny. Fa Jairo tsy récupéren'Andriamanitra mihitsy raha tsy nisy ny olana izy tsy nasa ny akohaka tany amin'i Jesosy noho n'inona noho ny statut social nananany. Fa androany Jesosy tena aminao hoe aza miandry, aza menatra mandeha mihazakazaka amin'Andriamanitra. Tsy menatra ianao mandeha any amin'ny dokotera, tsy menatra ianao mandeha any amin'ny psychologue, maninona ianao menatra makany amin'i Jesosy. Marina izany menatra ianao tena amin'ny namanao izany sy mivavaka. Rehefa misy olona dia mijoro ianao any Jesosy any. Menatra ianao hiteny an'izany. Fa misy tasa avy nakany amin'ny psychologue Fiererie, normal be zany dans le monde est normal be. Fa rehefa tonga ilay fotoana, ny psycho lasa psychoté koa izy ny farany, izy koa mivaly maheno ny olanao reny psy reny dia tsy haiko comment ils font. Mahita toro ve reny amin'ny alina ny olan'olona firy ny renesinao toute une journée. Tsy ohatran'ny enjana ihany zany, tsy raha tsisy an'Andriamanitra. Ka Jairo teto tsy menatra intsony izy. Ianao androany aza menatra an'i Jesosy izany intsony. Raha mbola milaza ianao fa kristianina, aza menatra ny Andriamanitra ao zany. Toy isitsika tonga dia ny verset 35 amin'ny anaran'i Jesosy. Comme il parlait encore, quelques-uns de la maison du dirigeant de la synagogue vinrent lui dire, ta fille est morte, pourquoi déranges-tu davantage le maître? Amen. Teny eo kaikinao, io zao nisy teny nafafy tany amin'ny sofony Jairo hoe teny, jerenareo tsara le teny tonga dia teny manakivy. Tamin'ny voalohany izy tetsy ambony nihazakazaka nitady an'i Jesosy hoe mbola fievreuse ny zanany dia hoe mila fametra-tanana dia hoe ho sitrana. Izay zany ny finoana nanan'i Jairo.
finoany zay zany dia limité tamin'ny hoe fametrahan-tanana. Dia ino tonga ny olana lasa dépassé amin'ny finoany zero a le zavatra mitranga. Ina le zavatra mitranga? Hozy izy le olona hoe aza dalaina tsony ozy izy ny maître fa maty ny zanakao. Teny io a misy tandremo ny olona mpanakivy. Maro ny olona manodidinao manakivy anao, manakivy ny fanarahanao amin'Andriamanitra, manakivy tsy tafavoaka izany ianao. Laisse tomber rangahy. Tandremo ny olona ohatr'ireny, tsoay ireny. Ditanao le manesineso anao reny dia magaga ho antsika mihaino an'ireny. Tahitiana za tsy azoko e. Tenao kaikinao tsy azoko za ty. Ianao mihitsy tenena tsy azoko mihitsy za ty indraindray. Maro n'izany. Indraindray saintsika ihany manakivy ny tenantsika. Teninao anatin'ny saintsika ihany manakivy ny tenantsika noho ny zava-mitranga hitantsika. Fa Andriamanitra teny amintsika androany hoe aza limitena amin'izay endrika iveranao ny angezan'ny olanao a ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy hoe ohatran'ny goavana be koa ilay olona dia tsy marina ny tenin'Andriamanitra. Jery zany eritreritra hoe vitan'i Jesosy manasitrana sy misy sûrement efa nahitan'i Jesosy nanasitrana marary fa mbola tsy nahitany Jesosy nanangana olona tamin'ny maty. Dia ino tonga avany Satana mampiasa olona anakivy ny finoanao. Laisse tomber. Ianao no mitady fanasitranana tonga fahafatesana ilay izy laisse tomber. Be da be misy olona alefan'ny Satana. Indraindray mety olona tena akaikinao, mety vadinao a. Family ianao mitandrina. Dia inona zavatra nataon'i Jesosy verset 36. Dès que Jésus entendit la parole, matoa teny dès que contraint Jesosy le teny lainga sy fitaka. Ianao raha tsy manana tenin'Andriamanitra, ahoana ny contrainao ny teny lainga rehetra eo mandady tsara vao mivoaka etsy ianao a dia efa teny fitaka. Tsy manana tenin'Andriamanitra ianao tsy afaka haenao Jesosy mihitsy ianao i-contraint ny tenin'ny Satana. Za mahatonga antsika mora kivy, mora dépressif satria na tsy manana tenin'Andriamanitra, tsy afaka miteny Jesosy avy amin'ny alalan'ny teny rappelé anao et non, c'est faux, n'accepte pas cette parole. Dia hozy Jesosy, dès qu'il entendit cette parole, la parole qui avait été dite, il dit aux dirigeants de la synagogue, Manjanjer, n'aie pas peur, crois seulement. Androany teny mila raisinao a, tokana, qu'importe difficulté iatrehanao na mety endrika fahafatesana reo. Androany teny zay raisinao a, n'aie pas peur, crois seulement la parole de Dieu. Hozy izy Jesosy nareteny ianao teo, aza inona, za inona. Amen. Androany Jesosy nitenao hoe izy inona. Aza mihaino feon'olona tsony reto a. Tandremo. Feo be da be feon'olona amin'ny télé fataro. Fa ny masina afaka mibitsika anao rehefa manana tenin'Andriamanitra tonga dia fantatra hoe zany teny tsy izy mihitsy zany. Tokony tsy raisiko zany fa pozina ho anazy zany. Refuseko izay teny izay. Hozy izy Jesosy n'aie pas peur. Tsy haiko izay mety olana lalovanao an'io androany a. N'aie pas peur. Tenao kaikinao aza matahotra. Inoy hoe ny teny Jesosy androany. Amen. Verset 37. Et il ne permit à personne de le suivre, sauf à Pierre et à Jacques et à Jean, le frère de Jacques. Amen. Et verset 38. Allons, le verset 37 alors. Verset 37. Misy karazana olona afaka ataonao namana fa misy karazana olona tsy afaka ataonao namana. Teto olona telo any nentin'i Jesosy. Androany Andriamanitra miteny anao hoe fais le tri dans ton entourage. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Parce que les personnes que tu fréquentes le plus, tu vas te nourrir de leurs paroles. Malousan. Tu vas te nourrir de leurs paroles, que tu le veuilles ou non. Et ces paroles vont influencer ta pensée. Ces paroles vont façonner même ton corps, ton cœur, ton caractère. Ary tanjony teny anapaka anao foana. Inona nataon'ny politicien? Inona nataon'ny politicien rehefa andeha hanao propagande? Inona nampiasainy? Discours inge. Discours teny vokany vava, mamolavola fisaina amin'ny peuple, dia mandresy lahatra amin'ny peuple, mahatonga anazy avy eo hanao action rehefa hivote. Teny ao kaikinao teny. Ka manomboka androany tandremo ny olona zay
enonao indrindra. Tiaka anao isaintsaina, iza ny tena olona entorenao dia iza ny olona tianao enona indrindra. Olona eto mifanan'Andriamanitra ve sa olona izao tontolo izao? Misy ny olona milaza fa kristiana fa ny olona tena tiany resahana indrindra tsy ny famille en Christ fa ny olona ny ivelany. Blablabla resaka amin'ny copain tonga nasy ny paster isambara tsy normal zany. Ny olona manana fanan'Andriamanitra no tokony tena tianao enona. Zay moa tonga antsika miteny foana efa miaraka tsika eto tandremo familiarité satria tsika tsirairay avy eto zanak'Andriamanitra. Afaka ampiasain'ny fanan'Andriamanitra foana tsika fampiteny fa mavoatsika magaga à l'aise any monde, à l'aise mihaino izao tontolo izao. Dia ino mamolavola ny sainanao dia tsy fantatrao nefany a manongitra ny tenin'Andriamanitra ao anatinao ilay izy. Tsy mitoetra ilay teny. Dia rehefa jerena anao a kristiana sable mouvant zany. Tsy transformé mihitsiny, tsy misy changement mihitsiny satria na ny teny hohaninao tsy tenin'Andriamanitra. Mihaino teny ianao tao amin'ny sekoly fa mivoavoaka izy ianao dia voalen'ny Satana satria mampiditra zavatra hafa izy. Jereo fijombola Daniel ihany. Za koa tena anisan'ny olona tena tantaran'ny olona tika ny baiboly Daniel. Jereo nge fijoroan'ny Daniel kely mbola kely. Za ozy izy tsy hihinana an'io. Za tsy hihinana an'io na sakafo mpanjaka ro za tsy hihinana. Zao any tezainy anay tamin'izay tany zanak'Israely. Ny anay tia ny sakafo hoaninay. Ka ny teny sakafo mifanahinao. Teny sakafo mifanahinao. Ianao nge rehefa mamaky boky dia teny ihany. Fa voix interne ilay izy. Ka ianao koa rehefa mamaky 20 minutes foana sy pasteur onja zay. Meurtre anitao. Zay ny parole naveronao anaty fisainanao. Pararehetra ianao dia misy mikidnapy, dia misy mamonjy, dia misy terroriste. Zay foana mivelonao ka. Chômage, pararehetra ianao. Tsy lasa chômera, tsy ahita asa. Ianao raha mamaky teny tenin'Andriamanitra ataovy journal quotidien. Za miteny anao fa victoire quotidien miainanao, amen. Satria na mamolavolanao ilay izy. Ka androany tandremo ny namana, iza ny entourage-nao. Aza mbola mampahery ny célibataire ihany, mba aza manambadimbady tsy ao amin'ny tompo izany. Fa iny jereo nge naza ny job indray namana tokony atsavaka isarahana, vady. Aloha azavy eto. Tsy hoe dia teny amiko ianao manko hoe vadiko tena anisan'ilay tena norirana mauvaise parole satria tsy ao amin'ny Kristy tena aloha isaraka pastera. Fanambadiana ihany ny relation tsy azo isarahana no mason'Andriamanitra. Relation rehetra sisa izay sara ao tany izay mamotika amin'ny fanahinao. Amen. Abraham tsy niretenir any Lôta na tiany ary Lôta. Fa rehefa tsy mifanaraka, Lôta tsy niety ny feon'Andriamanitra fa niety ny filany nofony. Dia ozy Abraham aloha anao andeha. Ka fidio nahafantarana anao fa olona mitia an'Andriamanitra koa anao iza ny olona akaiky sy manodidina anao. Ao ve Pierre, ao ve Jacques, ao ve Jean. Anananao ve ireo entourage ireo. Za aloha dia mba miteny anareo manao Facebook sy ny tariny ihany tandremo. Sao dia variana miresaka hoe dia ny tena ratsy amin'ny réseaux sociaux manko ny olona timide tratran'io. Ny timide tsy manana liberté m's'exprimer mihitsiny. Fa ao anatin'ny réseaux sociaux zany SMS dia matetika iza ny olona resahana, olona tsy izy. Iza timide eto libéré au nom de Jésus. Parle aux bonnes personnes à partir d'aujourd'hui. Confie-toi aux bonnes personnes. Ianao rehefa se confie à moi. Tsarovy tsara fa ianao rehefa se confie amin'ny olona anankiray, tu ouvres ton cœur. Tu donnes accès. Za ma tonga na tenin'Andriamanitra mampianatra antsika hoe mahaiza mihaino aloha, aza maiky miteny. Fa chaque fois que tu ouvres la bouche, tu vas ouvrir ton cœur et tu vas permettre à tes esprits de t'entrer en toi à travers ces paroles. Ka manana intelligence reto. Tsika mandeha tao amin'ity tany sy mandehandeha fotsiny comme ça zany. Nous sommes sur un terrain de guerre. Zay efa ampianarantsika foana. Tsika eto tany terrain de guerre. Il y a la guerre encore entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Toi et moi, nous sommes au milieu. Royaume an'Andriamanitra tay hamonjy anao, royaume ténèbres tay hitarika anao rehefa avy resana. Ka ianao aza mieritreritra mihitsy hoe na za sy ianao mipetraka amin'io seza io ary efa misy fanahy be da be miady ho anao. Zay mampatonga antsika mivavaka hoe anano fifantohana. Maso no sofina, fantoha fanatrehan'Andriamanitra. Mety mahita olona kely izy dia efa mampivery fifantohanao.
jery zavatra ihany ke tena very fifatoanao dia lasa misainanao dia miditra amin'ny feon'ny Satana dia very ilay tenin'Andriamanitra ka ampianarintsika eto zao na hoe iza karazan'olona tokony ananao donc jerentsika amin'ny psaume chapitre 1 verset 1 psaume 1 Au nom de Jésus, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs. Il ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Ny olona zany tokony tsy ho ataonao namana mihitsy raha mbola zanak'Andriamanitra ianao a. Za tsy miteny avy navony izy fa aza manana intimité na manana relation intime amin'ny olona impie, amin'ny olona pécheur, amin'ny olona moqueur. Aza namana amin'ny olona tifosy. Aza namana amin'ny olona tena olona tanao le tsy mba mety positif reny mihitsy sy négatif foana. Aza namana hoe aza namana efa hita zao le olona fa tsy manana fanan'Andriamanitra mbola isisianao no namanamana. Mbola vaboaka kafe. Frères et sœurs en Christ mba miandry mba invité tsy tsisy rahanao anao mihitsy. Fa ouais, ma copine, mon copain. Allez, on va boire mon autre en français. C'est ça, tsara ni andro fenifeno ny terrasse. On boire un verre. Zany tena anao fa tsy manam-pan'Andriamanitra ny olona fasanao dia inona ny heverinao fa norisen'ny amanao eo. Zava-poana manaovatra ny Daniel, je refuse s'aimer. Manana reto intelligence spirituelle. Te hitombo amin'ny fiaranan'Andriamanitra. Je vais m'entourer des bonnes personnes. Ianao koa tsy maintsy tsarotsara tsy maintsy famonjenanao sy ny teny zay azonao hoe mila rovany. Satria nao izy ny ten'Andriamanitra, Satana c'est un voleur. Io teny azonao androany io tiany ho voleny io vao mivoaka etsy ianao. Ka anjaranao mahay mitahiry an'ilay teny mba tonga n'io teny io izy vokatra eo amin'ny fiainanao. Dia ampianarina androany zao Andriamanitra miampianaritsika secret voalohany mba mahay mpitahiry ny ten'Andriamanitra. Entoure-toi des bonnes personnes. Ne sois pas proche des gens du monde comme ça. Pourquoi tu te dévoiles comme ça aux gens du monde? En Facebook, en tenenao daholo ny fiainanao. Tonga amin'ny mason'ny pasteur anao tsy hitanao izay ambara. Tsy normal zany. Ny soeranao mba manontany vaovao tsy miteny ianao, tsy mivolana, tsy normal zany. Tsy normal zany. Matoa Jesosy nidécrire 302 personnes niaraka taminy. Jesosy zanak'Andriamanitra, Jesosy nanafinoana. Fa maninona izy? Nisy olona navela fa nisy olona nentana. Tanao fa indrena naseho an'i Jesosy ilay izy. Tsy hoe za Jesosy dia milay be dia hoentiko daholo ny babaisy lovoany. Non. Naseho an'i Jesosy mihitsy na za zanak'Andriamanitra j'ai besoin de m'entourer des bonnes personnes pour que le miracle puisse se produire. Misy fotoana ny fiainanao tsy mipoaka mihitsy noho ny entourage-nao. Tanao, mahazo prophétie ianao, mahazo zavatra be, mahazo imposition des mains anao pasteur, fa voavoaka dans le monde anao misy tsara fa misy entourage qui sont des bloqueurs de destinée. Lot d'Abraham n'a pas vu sa destinée s'ouvrir s'il ne s'est pas séparé de Lot. Tena aminao androany, iza ny akaiky anao indrindra, olona kasitran'Andriamanitra hoe ny olona tena tianao resahana indrindra. Zay sy pasteur zay koa tsy zay mba kolona ihany, tsy haiko hoe nanatahorana tsy resaka aminay zay fa zay aloha ouvert e. Za zao vao nahazo coup de fil nisy fotoana tamin'ny semaine iny. Dia nitsoro mihitsy zavatra resaka intimité dans sa vie de couple nanontaniany tamiko. Za tena anao fa raha ohatra izy zao tantaran'izay ny namany jentilisa potika amin'ny mariage. Fa tsy maintsy zay ny tenenantsika foana hoe tsisy tabou. Zay moa tonga misy ny émission question-réponse. Toutes tes questions ose les poser. On amène la lumière, mahazo réponse ianao. Fa raha iny question iny noentinao dia any amin'ny jentilisa jery Google ianao. Sérieux e? Be da be zao génération amin'izao vao misy zavatra quelques questions point Google, Wikipédia. Babolinao vahana manomboka androany dia efa tsy mahazavanao tsara ilay tena tsoro pasteur. Zay ny androm-pisina eto. Nous sommes à votre service. Tsy miavinavo zay na ohatra ijuge zay fa nitanjona hitarika anareo ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy hanazava anareo. Fa devonina ambadika anareo manao retrait. Zay mahatonga ny Paul teny tamin'ny Timothée, je chasse cet esprit de timidité. Ny tena marina ambadika esprit de timidité anakanao tsy s'ouvrir amin'ny Dieu. Fa tsy sakana anao rehefa s'ouvrir amin'ny monde. Dia ozy izy Paul, pourquoi tu es timide vers moi? Zany ny imposé tananareo, zany ampafantaranao Andriamanitra, fa inona mahatonga anao mbola timide? Efa tsy timide intsony ianao ozy izy, efa miady zay esprit zay.
satria na zanaky Paul manko Timoty tandremo. Proverbe chapitre 13 verset 20. Au nom de Jésus, celui qui marche avec les hommes sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés sera anéanti. Tianao ny tombo ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, tongava foana aloha sekoly. Amen. Eto te ho namanao daholo. Mino kosa fa tsisy mpiavinavina mihitsy anatin'ity famille en Christ ity. Te ho namana aminao daholo ny ololeto, ary ny ololeto tian'Andriamanitra. Raha minamana amin'ny ololeto ianao dia ho tarihany foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Za mahatonga an'i Jesosy nanangana ny famille en Christ. Environnement ilainao ampitombo anao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianao rehefa tsy manana famille en Christ, mety né de nouveau anao, fa ny entourage-nao mbo dans le monde, za mitenao fa tsy maintsy miverin-dalana ianao. Satria na tanjon'ireo namanao ireo i-influence anao hiala amin'Andriamanitra ao. Fa raha ohatra ka amin'ny namana anao akaiky tena olona tian'Andriamanitra, dia zay dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Hitarika anao zay ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ampahery anao izy, anosika anao izy, anoranao ny lalana mahitsy foana izy. Fa raha namana tsy ivelany etsy, tsy afaka ianao zao tsy afaka hisaritra aminao ny ala sigara raha ohatra ka mbola tsy mety misaraka mpinamana mpifoka sigara foana ianao. Sarotra aminao no tsy tia bara intsony raha ny namana mpiaraka aminao rehefa ndao irevy ndao dia bara. Dia ianao miteny ka le namana no tiako, dia tenao tian'le nama, dia le namanao milaza ndao tsika andeha bara, dia nofitiavanao le namanao dia mandeha bara ho azy ianao. Fa raha ohatra ny namanao lasa le hoe olona tian'i Jesosy, dia ny zariteny ndao lesa andeha hiankina tsika sabotsy ndao tsika andeha sekoly le tia. Tsy tenanao mihitsy ndao andeha bara, ndao da tsipany amin'ny boaty. Tsy lasa mora aminao na manaraka an'Andriamanitra azy, fa mavoanao, tsy fonao reny lota reny. Ina nefa raha ny lota Sodoma sy Gomora. Ka zay mbola fikiroany nge reny lota reny. Vakio ny tantaran'ny lota tao Sodoma sy Gomora. I Abraham nge tia azy, fa Abraham tia an'Andriamanitra mihoatra no fitiavany an'ny lota, ka io tsy santimaka. Aloha tena sérieux le resaka, tsy santimaka akory fa nindaina any an-danitra ny mi-enfer ka hoe tadidy tsara le hiranay taloha. Tifatife zay tiako dia tiako dia ataoko bisou jeune fille tandremo ataoko mamay tratrako tsy milaza zay titianao sy tikotiko rehetra dia ataoko bisou non tanao na ny hira teny inona mamotika ny génération musique du monde ampiasainy ny teny anatin'ireny parole reny izy miseme ao anatin'ny tanora. Inona zavatra te évacuer reny, resaka sexualité, resaka chair. Za zany andra le hira tsisy dika mihitsy. Ina le hiran'le coréen taloha naria romainy fa nisan'le coréen ray koa iny re mandidy tsy hira dika tsy fantatra ahoana sy ahoana fa tsy fantatra hoe misy esprit ambadiky reny namola voly. Hitanareo le hira le tsy mety miala ohatsaina reny, misy esprit ao anatin'ny reny. Tsy hainao manao zavatra tsy eritreretinao dia miverimbeninao le hira dia le refrain verinao. Be da fijereo ny hiran'ny Joseph Dafy reny no ny hirany Demba reny no verimberinao anatinao tenin'Andriamanitra reny. Reny zao artiste afaka ataonao namana akaiky ny fihainoana azy. Fa tsy mety fatapatatra reny foana mbola mamory dia avy eo gaga fiainanao tsy mety lumière tsy hita mihitsy e. Le mivary reny foana vao mahita olona mivary sy miviky. Lizany nge mezatsika fa tena sérieux nge ty resaka ty e. Ka zay iza ny olona akaiky anao nampisehoan'i Jesosy na Jesosy zanak'Andriamanitra ary izy entouré de bonnes personnes. Jesosy tsy namana akaiky an'i Jodasy zany na dia disciple ary izy satria nefa hita amin'ny fanahy. Tandremo fantatry Jesosy ny fanahin'i Jodasy. Pierre, Jean, Jacques niavaka zany ny toe-pon'ireo. Vakio ny Baiboly dia jereo ny toe-pon'ireo na tonga Jesosy namana taminy. Petera, Jodasy tsy hita hoe akaikin'i Jesosy zany. Jaona zao hita mihitsy teo tratran'i Jesosy. Fa Jodasy le retre le matatahotra manantona Jesosy reny. Si jereo tsara nge tantaran'ny fomba ambiance ny mpianatra Jodasy ohatran'ny tsy dia mahasa. Za zao sy rehefa tany rehefa le table ronde dia izy le tia amin'ny opposé indrindra Jesosy aty satria ny état de cœur mihitsy nefa tsy mazava.
espion ça izy en fait misy nge olona anaty eglizy fa tsy sincère io izy fa mifanahy tsy ao anatiny fony tsy ao anatin'le assemblée fa inona mitanjo reto mpamadika ny farany reto ka tandremo aza mba mpamadika mba anisan'le telo naman'i Jesosy mba anisan'le 11 tafiditra tao amin'ny chambre haute amin'ny Pentecôte zany mahita fa tsika eo amin'ny chambre haute amen nefa rano Jodasy ratsy asa Jodasy ka tsika mety hoe za tsy Jodasy zany rangahy fa io toe-po mila volena raha tsy créenao io fo tediavin'Andriamanitra io dia lasa afaka Jodasy na zana ianao marina zany Jodasy raha niditra tao amin'ny ana tsy tamin'ny voalisy tonga dia etre za ho Jodasy fa ny cœur mihitsy tsy nety ny imprégner les paroles an Jesosy tandremo amen ka io amin'ny proverbe 13 fa io zao dia mazava tahitombo fahendrena anao sy dia miaraha miaraka amin'ny olona endry tahitombo ditra ianao miaraha miaraka amin'ny olona maditra jereo kely zany le namana tena akaiky anao bandy maditra be maditra ianao zany tianao mba mitseko jereo tsara manodidina anao manomboka ny tena sérieux zany tsy nge efa plus d'un fa kafa fidinao ty zao niry antaniny ianao dia mifampinamana nareo fa mifampinamana fa tsy mifampisipa misy koa midirany esprit impur koa allo mazava tsara ry zao vadiny niazo zao vadiny tontorika izy dia misy etre namana dia sipa efa mpivady reo fa misy zany anaty fiangonana sarive oui le tsy resaka hoe inona fa rehefa tsy enao rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra inona zay mahatonga tenenantsika foana inona natongavanao eto inona Jesosy natongavanao eto ianao zany tsy ritra le miafa fa omeny Jesosy ny tenanao koa ianao be da be vehivavy sy leto ta misy anjaranao any fa za rehefa nenianina no tsy ritinao fa misy zany anaty fiangonana tena misy reto zany tena mampahely fa misy amen ka androany zany te hiteny aho hoe io zany kategoria Pierre zao dikan'ny Pierre amin'ny dikan'ny Pierre dia hoe rocher karaha kategoria voalohany namana tokony anananao rocher Pierre olona mampijoro anao foana anaty finoanan'Andriamanitra Pierre manko ny apôstôly ny finoana izy no Pierre ozy izy Jesosy hoe natsoa ho Pierre ananganana ny fiangonana le olona mampijoro anao amin'ny finoana reny ataovy namana akaiky catégorie faharoa Jacques dikan'ny Jacques Dieu a soutenu protégé celui qui surplante olona mampirisika anao foana hiverina ao amin'Andriamanitra reo deuxième catégorie Jean dikan'ny Jean Dieu a fait grâce Dieu pardonne olona maneho foana fitiavan'Andriamanitra na ianao nefa maditra mbola mavita maharitra anao mitory anao fitiavana foana na efa anatin'ny erreur ary ianao dia toriana amin'ny fitiavana ianao anariny amin'ny fitiavana tsarovy tsara fa les faux amis ne te diront jamais la vérité les faux amis ils passeront toujours du temps à dire ianao ty mety mety zao fa tsy mety be tsy tahifroasé anao izy fa les gens qui oseront te dire la vérité ceux-là sont des vrais amis mba olona mahasamby tenao tsy mety nataonao tsy mety qui ose te corriger quand tu fais du mal reny ny olona inoana fa tsy le namana eny vy andrika io vy an'lala izy io ataovy zay mampety an'lala rehefa sambatra ialahy dia izay ka io misy zao fiteny zao tsy hoe zay mahafinaritra rehetra maso be da be zavatra mahafinaritra ny nofo fa mahaveranao any amin'ny elo ka le namana mitory anao soa reny atao namana reo trois catégories de personnes olona mampijoro anao finoana olona mampirisika anao foana hiverinao amin'Andriamanitra olona maneho anao foana ny tena fitiavan'Andriamanitra amen reo le olona noentin'ny Jesosy tsy nitranga amin'ny fahagagana raha tsy nisy an'ireo kategoria tahita fahagagana tahita olana mivay ianao ny fiainanao iza ny olona manodidina anao rehefa tratra olana ianao dia iza ny rakontenao voalohan'ny olanao iza nananao liberté tonga dia iresanao voalohany indrindra aloha kategoriana voalohany tsy maintsy tonga namanao akaiky mifanahy masina dia avy eo Jesosy nanana an'ireo trois personnes ireo naseho an'Andriamanitra ataovy akaiky anao indrindra mifanahy masina rehefa akaiky anao indrindra mifanahy masina dia omenanao discernement iza ny relation tokony anananao Jean chapitre 15 verset 26
Jean chapitre 15 verset 26. Tsika izay mananjanaka ampianarin'ny zanakareo zany. Iza hoe karazan'ny olona tonga efa ampianarina ny ampianary repéré hoe karazan'ny olona. Tena intelligent anao ataovy namana ilay intelligent. Amen. Tonga dia tenentsy repéré izy mipetrapetraka ireny atao namana. Dia misy mpanakorotana ne tenenay zany Joshua sy Estera. Dia izy tao zao Joshua indray teny tamin'ny dadany. Misy namaka izay ozy izy papa izy maditra be nefa izy tia anahy be. Dia nefa izy maditra. Dia niteneniko izy hoe zany tsy namanao amina tsona mbola maditra ianao. Dia mifono hono le Adam moa le anarana izy laky. Dia ozy le Adam mantsy anazy hoe non je vais être ton copain mais je te promets je vais être sage. Dia navita endry journée like izy endry satria tia loatra Joshua. Dia niezaka endry izy. Dia avy eo tsy navita endry tsony dia ozy Joshua mpitsihako kely olo vao naditra izy. Ka satria nateneniko foana ny zanako hoe ianao raha tsy mahavita mitarika dia ho tarihana. Ka efa miteny une fois deux fois amin'ireny namany ireny ka rehefa tsy mety izy manaraka an' Jesosynao dia mipitsika ianao koa voatariny eo. Aza mi-insiste zany. Passe à autre chose. Na Jesosy raha miteny hoe hitsano le voky. Tiany Jesosy teny hoe faut passer à autre chose. Eny mivavaka manaraka eny ihany fa misy fotoana ianao tsy tia Andriamanitra insiste fa dia ianao indray no latsaka andavaka miaraka aminy eo. Ka zay Jean chapitre 15 verset 26. Mais lorsque le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, c'est-à-dire l'Esprit de vérité qui procède du Père, il témoignera de moi. Jean 16, 13, 14. Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera en toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera, car il recevra de moi, et il vous le montrera. Fa ny masina mila ataonao akaiky namana akaiky voalohany indrindra alohan'ny vadinao, alohan'ny pasteranao, alohan'izay olona hafa ka zanak'Andriamanitra fa ny masina. Izy ozy izy mamerina antsika foana anatin'ny sitrapon'i Jesosy. Ataovy ahoana mampalaiza amin'ny fany ataovy namy resa aminy. Tiavo ny teny dia hiteny aminao izy, anazavanao ny teny izy. Rehefa tratra olana anao tonga izany tenao fa tonga izy dia miasa ao anatinao. Fenao fiadanana anao izay mahatonga antsika ilay tsy mivady devant ny problème. Fenao fiadanana anao tonga dia miadana ohatran'ny Davida misy assurance anatinao. Ao anatin'ny fiadanana io tonga dia marie amin'ny feony. Tonga dia ianao ilay ny olana mivava tsy ianao intsony mivava. Amen. Proverbe chapitre 1 verset 8. Karazan'ny olona lazain'Andriamanitra fa mila ianonao. Proverbe chapitre 1 verset 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Ho an'ny tanora, tandremo mpamaly vary ray aman-dreny. Tandreno manao ambany zavatra, teny izay ny mbava ny ray aman-dreny. Tsika lehibe koa misy ny ray aman-dreny ampanahy apetraka Andriamanitra ny fiainantsika. Tandremo. Mahaiza mampiasa sofina face amin'ny kategoriana persona apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ozy izy Andriamanitra kategoriana persona mila hainao tsara mihaino azy père sy mère anao izy Andriamanitra. Inona ny verbe écouter, matoa misy ny verbe écouter misy parole azonao zany. Nefa ny amin'izao génération iainantsika zao les enfants ne savent pas parler avec leurs parents. Et c'est triste, c'est même une destruction jeunesse. Les enfants parlent mieux avec les gens du dehors, mais ils ne parlent pas avec leurs parents. Il y a des esprits mauvais derrière. Si ma vie est communiquer, ni enfants sont parents, parents à enfants, ici c'est mianatra any amin'ny namana. Rehefa tsy misy ny communication, tokantrano tsara ho tsara fa Satan va te communiquer dehors. Rehefa tsy micommuniquer mpivady rehefa tsy micommuniquer amin'ny ramatoa, ramose, misy andevasany Jezabel ny ivelany ny communiquer aminy. Kaza mba midongodongo zany mpivady ao tokantrano. Menao lamosy ny ramatoa ary misy ilay natsame lamosina azy, menao ramosy rangahy ary tonga dia misy tsipa be mivoaka avany any amin'ny braony any tsy hainao. Dia avy eo anao miteny fonteny mihitsy ilay natonga lezy fa dia inona loatra Andriamanitra nataoko natonga an'izao izy Andriamanitra dia ianao mihitsy tsy nanao n'inona izay natonga an'izy ohatr'izao. Ka mila mitandrina, tandremo, iza ny communienao indrindra, iza ny communiquenao. Misy fanahy reny, fanahy mahatonga anao tsy s'ouvrir amin'ny bonne personne, mila contrenao reny. Tandremo, people be rehefa any amin'ny monde
fa mety rehefa hitako voan'ny assemblée tsy mateny tsy mavoaka inona fa misy fanahy maloto manangeza esprit de timidité tandremo ka hoy izy Andriamanitra ray aman-dreny ara-panahy tandremo tsara fiainoana azy za mahatonga antsika mila mivavaka foana koa hoe vavaka ho an'ny ray aman-dreny na dia ny ray aman-drentsika biolojika koa misy fananarana foana eny ambava ray aman-dreny foana rehetra misy conseil foana sy instruction misy foana na dia ataoko hoe ray aman-dreny jentilisa ary misy foana raha te se construire fiainana tsara nareo ry tanora écoutez vos parents écoutez vos parents n'écoutez pas vos copains écoutez vos parents ara-panahy koa ianao tahitombo tsara zanak'Andriamanitra izany aza manana relation familier zany amin'ny ray aman-drenao ara-pinoana tandremo fifandraisanao amin'ny ray aman-drenao ara-pinoana fa misy conseil instruction tsy ho tenenao hoanao an'Andriamanitra direct fa any ambavan'ny ray aman-drenao le izy matoa ary vakiuka proverbe fa resaka fahaizana mihaino ny teny tokony raisina matafavoaka ozy izy ny bokyny fahendrena resaka écoute be da be eo écoute garde-le dans ton cœur fa inona le écoute teny mila trienao tsara hoe inona le teny mila raisiko ary mila ny teny refusé iza ny olona mila enoko iza ny olona mila maka retrait tandremo fahendrena dikany hoe proverbe tena hoe mampianatra anao iconstruire ny fiainao sur la sagesse dia rehefa hainao miconstruire ny fiainanao tafavoaka ianao fa le izy tsy hainoantsika ary tsy raisitsika amin'ny mahavoatsika Hébreux chapitre 10 verset 25 Hébreux chapitre 10 verset 25 tenenao akaikinao ao tsara ve ianao ne délaissons pas notre mutuelle assemblée comme quelques-uns ont coutume de faire mais nous exhortons l'un l'autre et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour manina moa Paul miteny hoe n'abandonnez pas votre assemblée satria na fantatry Paul fa firaisantsika zay le psaume 133 les firaisanao frères et sœurs en Christ mahatonga anao anisany critère mampivela sy mampitombo finoanao an'Andriamanitra sy mampitoetra anao amin'Andriamanitra tu t'entoures des bonnes personnes za mahatonga antsika misy tao rehefa tsy tonga fanatrehan'Andriamanitra tsy mihoana matetika amin'ny famille en Christ dia mora mangatsika satria nahoana c'est-à-dire zany tsika misentouré olona be da be tsy izy any ivelany dia mora marefo ny finoana satria na ina se nourrir la mauvaise parole fa tsika eto rehefa mihoana eto inona ny zavatra inona ny point d'intérêt antsika eto Jesosy tenin'Andriamanitra misexhorte tsika rehefa mihoana mifampahena fampizara fifaliana fampamerina foana amin'Andriamanitra donc ianao tsy hanana occasion se dévier mihitsy andeha aiza fa ianao vao misaraka amin'ny famille anao Christ misaraka amin'ny assemblée tonga anao dia mora tenter anao ny amin'ny entourage anao ny ivelany dia inona rehefa loatra miaraka amin'ny ivelany anao fa moins miaraka amin'ny assemblée tu vas te nourrir de leur parole dia inona tanjoren'olo hoe manongotra anao le tenin'Andriamanitra tena teny tanohy Jesosy hoe misy ozy mandeha sekoly fa tsy mitoetra mihitsy le teny satria navarina mihino tenin'izao tontolo izao manana namana be da be tsy tokony henona ozy izy nisy tao pasteur Tommy nisy rangahy zay gasy dia mpiara-mody amin'ny foana amin'ny train dia io rangahy io zany rangahy négatif be dia pasteur Odo tsy nafantatra ny existence ny olona io koa raha tsy fantany akory hoe inona ny fiainan'ny pasteur Tommy mandeha train zany fa ny antso anazy fotsiny pasteur Odo dia miteny hoe misy olona izy tokony saranao fa zavatra teneniny izy mamodika amin'ny fanahinao tanareo zany tsy namana akory akaiky fa pas des trains miaraka aminy fantanao les paroles que nous écoutons que c'est des semences qui tombent en nous qui va nous forger formater ka mitandremo collègue tu arrête pause café dia manoatra amin'ny vazaha koa dia eny mipipilety eo dia resana dolo babaisy ny lovoatra tandremo fa misy parole destructrice fa parole manangana anao tenin'Andriamanitra parole manova afaka hanova ny fiainanao tenin'Andriamanitra mahatonga antsika mora kivy
raisitsika fa ny ten'Andriamanitra mora ilitsika. Ndraindray Jesosy tahiteny fa maninona ary nareo tsy mino ako, fa maninona ary nareo tsy mahatsiraisinareo valeureux teniko. Teny rehetra raisitsika sekoly reny firy fa vao mivoakantsika dans le monde dia tsy adino daholo dia lasa na fiainantsika na toetrantsika tsy maneho ny Kristy mihitsy. Dia rehefa tonga ny problème dia mivatsika mpatitakantsika tahaka ny Saoly, tsisy raisina, tsy aza tenaina ninninona. Fa androany mihina fa tsy tsika intsony izay zavatra izay. Amen. Toizantsika le tantara nijery teo, Marc 5 verset 38. Et il vient à la maison du dirigeant de la synagogue et vit le tumulte et ceux qui pleuraient se lamentaient grandement. Et entend entrer, il leur dit: pourquoi faites-vous ce bruit et pourquoi pleurez-vous? La petite fille n'est pas morte mais elle est dehors. Catégorie ny olona anankiray mila koa saranao lehibe santima kabery. Nji mafy lesy mavoala enjana benina. Reny roay tany koa reny. Modre malailanao izy dia tsy zavatra hoenty miaraka aminao koa raha manampy ranomaso aminao indray izy. Hoy Jesosy: c'est quoi ce tumulte? Matoa Jesosy tumulte tsy tian'Andriamanitra. Endrika toetra tsy esan'Andriamanitra, tsy sehoany fahagagana. Ka misy blocage, misy fahagagana tsy mitrango eo amin'ny fiainanao satria misy kategorian'olona tsy nisaranao. Be sentiment ka tsy hita izay ahoana fa sentiment hoe charnel fa tsy avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ka reny sara ho tany. Raha ohatra ianao ka nanana na habitude mipipilety amin'ireny 30 minutes, 1 heure. Tanao le fampiboraka sentiment reny. Il m'a fait ça. Je suis brisée. Tu sais, le mec est comme ça, la meuf est... Franchement, tu mets un film. T'avais un tout bon poids, t'avais une déprimé, j'ai grossi. T'avais été, c'est à cause de lui. C'est à cause d'elle. Sérieux. C'est pas fier qu'au fond, les autres ne sont jamais des problèmes, les autres ne sont jamais des obstacles. C'est nous qui refusons de recevoir la parole. C'est ça le problème. Chaque fois, tu as mais quand c'est autres pasteurs, c'est dur. On ne veut pas reconnaître nos défauts. On ne veut pas se laisser être corrigé par la parole de Dieu. Chaque fois que nous voulons c'est la chair. Mais tu refuses la parole de Dieu, c'est tout. Si explication qu'autre chose. Android, c'est soit tu acceptes ma parole, soit tu la refuses. Quand tu la refuses, tu en ban faifa que non. Ça fait non mitron fiena no. Favoresse non ten cousins. Il non ten. A fait non manapak yon fiena no. Wita no fagakan. C'est matretron fiena no zmtsangan. Amen. Tahita zavatra matretron fiena no itsangana. Tseko. Beda be le mety endrika fahafatesany. Mety asa ve? Tseko. Tokatrano ve? Olana daholo nge zany, problème financier, problème professionnel, problème familial, olana daholo reny. Fa androany Jesosy afaka manangana an'ireny. Si tu lui permets d'agir en acceptant sa parole seulement. Crois seulement zay manjanjery. Crois seulement. Dia inona zavatra nataon'i Jesosy mba tonga an'izay teny izay tsy mivoalen'ny Satana, nesorony daholo ianao ilay karazan'olona. Ampiasain'ny Satana mamodika an'izay tenin'Andriamanitra izay. Tu dois te dégager de cette personne. Des restes, atsouf John, atsouf Pierre, atsouf Jacques. Ça m'a donné que vous missoulez. Maintenant, un groupe d'intercession, tu senti qu'il y a une femme qui est l'église. Il y a dit qu'il y a un ré, mystique un ré. Mais ça va être un nom. Atsouf pasteur, tu m'as dit ça. Fais un tête à tête, tu se confies dans un tête, chaque fois, chaque fois que tu te dévoiles, tu prends du plaisir à communiquer avec des gens dont tu ne connais même pas leur état spirituel. Tu permets à des esprits d'entrer en toi. Parce que les esprits rentrent par la parole. Ma parole, c'est esprit et vie. Parole de Dieu, c'est moi, non, mais c'est esprit et tout à fait. Les autres paroles que tu vas recevoir, ce sont des mauvais esprits et la mort qui va venir en toi. Amen. Quand va oulatsik, androany tenen'Andriamanitra, tenen'Andriamanitra.
raiso ny tenin'Andriamanitra androany, ekeo ny tenin'Andriamanitra androany, avelao anapaka samy olavolanao ho hitanao vahaolana sy fivagagana eo amin'ny fiainanao. Amen. Ka zay rehefa vakiako tsara io tantaran'izay io dia tena hitako ho zay sotranao fa le masina ny amin'izany fahendrena nomenao zany indray secret indray nomen'Andriamanitra. Mila mitandrina kay zany ny olona resahako, mitandrina tsara izy manodidina aho, fa misy mpamotika, fa misy olona ampiasain'Andriamanitra mampahery anao sy manangana anao. Ka androany jereo izy manodidina anao. Za zao tamin'ny zavonan'olo tenan'i Jesosy tena tsy hitako daholo ny nama. Zany efa tany am-pianarana tenanao ny anisan'ilay manana troupe reny mihitsy. Ie, chef de bande reny mihitsy tamin'izany. Zay zany tsy pompom gueule aloha zay. Fa za dia nana troupe zany dia tena ohatr'izay. Dia mbola tonga taty andava dia hitanao ilay antsoina foana zany efa misy pro e. Fa na tonga taon'i Jesosy tonga dia désert be. Zana toeta tsara mihitsy, tsisy namana, tsisy inona, tsisy ipa, tsisy namana, reo koa dia azava teto. Iza ny namako Jesosy, fa zao ny joro satria natiako Andriamanitra. Fa avy eo ina zavatra tao, tonga ianao hoe, tonga ianao avy eo, nomen'Andriamanitra anao avy eo, tsy nanenenako. Zao rehefa manomboka miaraka amin'ny Jesosy n'ai jamais peur d'être seul. Tsy afaka hita zavatra mihitsy ianao raha mbola tsy mahazo ny approbation ny namana. Ianao rehefa any am-pianarana tena ataony mihitsy tsy à l'aise anao, tahisakehanao foana izy. Reny namana reny dégage de ta vie. Mahatonga anao ohatrany tonga dia perturbé l'identité anao en Christ, dégage de ces personnes-là. Ohatrany avy eo anao tsisy assurance, dia avy eo anao mahampanontany dia ahoana marina moa za? Ianao zanak'Andriamanitra dia avy eo anao tenen'ny olona ariary sy ary dia tsy tonga dia mipatitaka. Tonga soa zao tsy nafantatra ny identité antsony na fiarahana tamin'Andriamanitra mihitsy nefa tsy nisy. Ka tandremo, iza ny akaiky anao? Iza ny akaiky anao indrindra eo amin'ny fiainanao? Karazan'olona ohatry ny ahoana? Fa miteny zao azonao amin'ireny olona ireny izy misy influence eo amin'ny destiné anao. Aza mihainao ireny mpanesy ireny. Hoe mbola tsy izantsika ilay tantaran'izay teo hoe misy catégorie mpanesy koa manko ato, 40. Et ils se moquaient de lui, mais les ont tous fait sortir. Ireny mpanesy tany roa amin'ny fiainanao tany. Misy koa namana, milaza fa namanao fa zary teny dia manesineso. Indriva eky, indrika dia azaka indrika tsy hitako mihitsy atao ndry amin'izao dia mbola enona sa atao namana ihany. Tsy azoko mihitsy tsika indraindray. Mais les ont fait sortir, il prit le père et la mère de la petite fille et ceux qui étaient avec lui et entra là où la petite fille était couchée. Tu veux voir les miracles dans la vie? Tu dois te séparer de ces gens-là. Tsy bénéfique ho anao mihitsy fiarahanao amin'ireny olona ireny. Ary mino koa fa tsy tsika koa ilay karazan'ny olona tokony tsy atao namana. Misy koa ma kristianina milaza kristianina fa tena sady moqueur izy nompifozy izy mpanambany izy tsy papahery izy mino fa tsy tsika ntsony zany fa tena andohalika misimisy indray zay sy pasteur. Zay koa tsika zay tsika fa zao ny entiny amintsika dia le hoe tsy tokony tsy arahantsika karazan'olona ohatry ireny. Jesosy tsisy sentime, il les a fait sortir. Environnement tsy tia ny fanan'Andriamanitra iasana toetran'olona ohatry ireny. Ka ianao rehefa miaraka amin'ny toetran'olona tsy akasitrahan'Andriamanitra dia lasa mifanahy masina koa, lasa tsy à l'aise eo amin'ny fiainanao, dia tsy miasa eo amin'ny fiainanao, dia bloqué daholo na ny destiné anao, na ny transformation, na ny changement anao, tonga dia tsisy zavatra mitranga, tsy miasa Andriamanitra. Fa matoa Jesosy nandroaka, mila misy olona mila roanao zany eo amin'ny fiainanao, mila coupenao ny amin'ireny olona ireny. Ohatra mivady zao rehefa ny ampiasana tsy mianatra mihitsy, rehefa samy resaka aza dia miresaka, fa rehefa pozy izy ngamba atao mianatra zany dia mandeha rery izy. Lasa izy maka sady arina rery dia izy reriny ao, dia izy namana resahany fanahy masina. Fa miantsika ilanahy izy aloha satria koa zany namany akaiky. Fa tsika tenenantsika hoe any ampiasana na ampianaza menatry ny rery zany reto. Allo dia ina dia hoana moa fiteny hoe ianao hoe timide, fa ianao hoe misy problème, fa ianao tsy mamesaka aminay mihitsy hoa ianao hafahafa. Reny pozina daholo déstabilisena ny amanao.
manana rety conviction. Za mampaherantsika taninao foana vakio tantaran'ny Joshua, Daniel reny, Davida reny. Ny olona finoana dia ho personne de conviction, tsy voaozongozona, tsy influencé. Naizany ianao tokony influenceur, zany ny zanak'Andriamanitra. Ianao manana ny omena fa tsy ny olona zany, tsy ny zao tontolo zao zany hamoky ianao ny zavatra maloto. Ianao ny manana omena, ianao nataon'Andriamanitra ny anapaka, fa tsy ianao tapatapahany reny teny teny fa misy fa teny manambany, manapepo. Ianao dia marary saina teneninao hoe misy ho teny zany, ianao ohatra ny ngeza, dia raha matoa miady efa tsy mahita tory. Vao tonga rehetra anao dia ndao tsy jery balance. Tenen'ilay balance dia efa marary ny aina. Misy zany a, misy tena zany, ianao ohatra ny aina loatra, iny dia makarary ny sainy. Tanao hoe tenenao teny zay. Fa raha fomba fandraisanao izay teny ratsy taloha zay fandraisanao ny tenin'Andriamanitra, ny tenina zany mahitanao a, vie de miracle ny vie de vianao manomboka androany. Tena vie de miracle. Fa mavoanao a, le teny tsy izy foana mora raisina. Eo Jesosy mitenao tsy rarahanao, fanahy masina mitenao tsy rarahanao, eo pasterinao miteny tsy rarahanao, vao miteny ihany ary dia raisinao. Tandremo. Amen. Taontsika araka hitsangana, saotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny teniny. Ngataka ny groupe de louange sika nao antiry a. Zao fotsiny. Fikiro ny tenin'Andriamanitra dia hainy tsisy izay tsy hain'Andriamanitra atao reto ha. Tapitra zany efa 17h30. Saotra an'Andriamanitra tsika fa matoa tsy hitan'ny fotoana zany tena ny aina tsara ny fanontronantsika. Manotrona n'Andriamanitra dia manotrona anao anatin'ny olana io eo ny fanotronana. Aza manahy zany. Minofo, ozy izy Jesosy androany a, mino fotsiny. Aza matahotra ozy izy. Ngataka ny Victorine nisany e. Sy ry Joséphine nisana ry Fideline sy ay ny atao reto io vita ny problème anao io. Tsy ianao tsony vita androany fa ny olanao vita androany.
eny ainy mandamina ny fiainako androany ay ny tompo eny ainy manafaka azy am'izay manjo azy lazao mafy aby eny ainy tena ainy ny manao io izay no fisy eny ainy tena ainy Ninina mitranga, ninina mandalo eo ny fiainanao. Tsarovy, fa hainy Jesosy mamaha ny zavatra rehetra. Hainy Jesosy manova ny zavatra rehetra. Izay tsy hain'ny olona atao, hain'Andriamanitra. Hain'Andriamanitra ny manova ny fiainanao. Hain'Andriamanitra ny mamonjy anao. Hain'Andriamanitra ny manafaka anao. Hain'Andriamanitra ny mahatanteraka ny fanirinao. Família zany koa ianao inonao koa zany Alléluia.
alohan'ny amarana antsika ao anatin'ny les paroles prophétiques dia te hanazava-kely aminareo foana amity zavatra ity hoe ny tena parole prophétique teneny eo akaikinao ny tena parole prophétique dia teny mivoaka amin'ny vavanao miankina amin'ny tenin'Andriamanitra. Migasy todika migasy manokana ny antsoina hoe parole prophétique aminy dia hoe amatantrano azy. Misy ministère prophétique efa misy ny parole prophétique. Parole prophétique hainao ny forsena hamoaka an'ilay finoana izay anananao. Ka tsika miankina amin'ny tenin'Andriamanitra, akaikinao miankina amin'ny tenin'Andriamanitra. Tao anatin'ilay Marka 5 teo tsika misy verset be da be niraisanareo naoty. Dia misy karazana olona tokony atonina, misy karazana olona tokony esorina, misy fotom-pisainana tokony ananana, misy toe-po tokony ananana. Dia reny amin'izay vis-à-vis an'ilay verset rehefa tonga any an-tranonareo koa ataovy dia mamitenena amin'izay. Azonareo izy mitenena dia hitanao ilay mitranga. Amen. Toetra ny fanahin'Andriamanitra mihitsy izay zavatra izay. Tsy nanao ninona ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny voalohany raha tsy nisy teny amin'Andriamanitra. Ka za mihino fa misy teny velona amin'izao anatinao. Dia rehefa miteny ianao dia ho hitanao ilay satria faly ny fanahy masina. Dia mikaikinao faly eny fanahy masina. Izy te hiara-hiasa miaraka aminao, te hamolavola, te transformer fiainanao fa ianao tsy mety. Ny zavatra saintsainao dia ohatran'izay foana efa maty izy ry. Zany foana ny fiainanao io tsy tafavoaka io dia izay foana ny tiany tsy atanao norisena ny fiainanao. Fa androany mila maka position anao namana manao sivana, manao discernement. Dia mikaikinao efa nataoko so dia misy tonjomonitra indray hoe aizany ianao zao izay zao tena izay mihitsy ny anay mivady namoaka secret moa izy. Fa isaky ny atoandro gaga foana no ampiasainy fandeha hoe aiza ilay zalahy ty. Tsy maintsy miresaka amin'izy menadany, tsy maintsy miresaka amin'ny vadiko, tsy maintsy za zay za tsy mimposé anareo fa minorisehany vadinareo zany zavatra zany hoe mahatsapa anaka izy. Indraindray ilay izy vetivetika, indraindray misy zavatra ataony, indraindray misy zavatra ataoko dia vetivetika fotsiny. Fa mitenanareo fa tsy tia satana dia vao mahay mafy ny fitiavanareo. Amen. Namana tena le psusucreny andao irery sy ny karazany sy vanao amin'izay. Misy namana parala tsy mahafantatra ny varavaranao sy ny adresinao sy numéro anao izy raha tsy misy lavany anao. Dia mba ataovy koa za koa tsy mila anao koa. Mila ampahafantarina koa za tsy mila anao. Fa ampahafantara izy tiako ianao amin'ny alalan'ny fitondranao ambavaka, amin'ny alalan'ny fitenenanao azy. Fananarana izay le nitenen'ny pasteur teo, ny tena afantarana hoe tena namana tena tia. Efa ity zao fa tsy mety ny ataonao dia manitsy anao izy. Dia mitondra anao anatin'ny alalan'ny baiboly hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa namana zay rehefa vao mandefitra efa fantatra zao fa tsy mety dia mandefitra izy. Ianao koa nefa efa mahafantatra fa tsy mety ny ataonao. Dia hitanao ilay namana fa mandefitra dia tonga dia aza namana mihitsy fa namana tsy afaka, tsy handeha lavitra nareo. Tsy handeha lavitra nareo. Pièce tsy mitovy zay ilay nresantsika mafy. Piècenao piècena Mercedes classe S za miaraka amina 2 avy eo lasa ino moa fomba fitenin-jalahy azy lasa le taritina. Ino moa lasa remorque tsy maintsy taritiny. Ndray mandeha 0 à 100 en 2 secondes, ndray 0 à 100 mètres ary tsotsofina 100 km. Mampalahelo namana za tena miteny anareo fa efa nijoroko fahavolombelonareo afaka miresaka amiko privé mihitsy ny sasany ohatra ka mila. Fa namana za tena efa niaina namana tena faran'izay ratsy ary niaina namana tsara koa. Lasa frère le izy. Tenenina akaikinao sambatra manana anao. Sœur, frère en Christ. Rehefa avy eo ao anaty minitra vitsivitsy rehefa mpivady dia mba mifampiprezentiava amin'ny rehetrarehetra. Mifampiprezentiava. Za ihany izy vadiko, izy zanako. Teneny ny anarany. Ataovy izay Andraindray mifampanao bisobiso fotsiny tsy fantatra ny sasany. Zay ro nanomboka tamin'io fotoana io dia nisaraka. Olona mpitondra sinagogy zany, lehiben'ny sinagogy izy fa tena nisaraka. Lasa mpanompon'i Jesosy izy.
satria tonga le fotoana tonga le solution hita le solution ianao ne lasa rahalahanao sy anabavinao any reny namanao reny rehefa anyoriana any raha ohatra ianao ka mitolona mbavaka tsara fa mavoanao koa tsy mitondra mihitsy angambany lota tandremy tsara ny sentiment manao conclusion kely vetivetika lota cousin cousine ka izy eny cousine koe ka izy eny cousin koe apetrao en place izy za koa efa nametraka place cousin na cousine na tonton na tantine koa tena hatramina parent na zoky efa mipetraka tsara mihitsy efa misy ligne de marque na le hoe ty de ty aza misongozo tena kaikinao ajanony am'izay le findrafindrao tsy hita ihany androso za emoka ajanoko madisona miaraka amin'ny olona de efa izao tsy mety de mbola etsy ihany rehefa te idera de andao idera rehefa te iadore de andao iadore fisainana koa ovay tena kaikinao fisainana ovay lohany ianao a ambony ianao a zany avitra ny ankohonako a zany no izy tenin'Andriamanitra vokisana fa aza mivoky tany tsony tany resaka media isan-karazana aza mivoky enireny tenin'Andriamanitra finoana avy amin'ny toriteny fa ny teny hafa mamono finoana indray kosa nefa veriko ny finoana mamoky a ny toriteny mamoky finoana fa ny teny zao tontolo zao mamono ny finoanao de iny am'izay anao le lasa manomboka manana crainte manomboka midoute am'izay anao tenin'Andriamanitra ozy tsika teo fiable nomboka am'izay atsika mitsangana na mitsangana daholy akapio masonao a anatin'ny tiry ty a word of life le izy zay ny titre ny tiry ty misy ositra prophétique be ty hiry ty a na tsy fantatrao ny dikany ary sokafo ny vavanao a de tenenao am'izay le teny fiainana eo amin'ny fiainanao miasanao zany alefaso na raha mahery ny Jesosy efa Nazareta ny fiainako a de miova manomboka androany makany amin'ny ambony de gloire en gloire voninahitra makany amin'ny voninahitra ny fiainako manomboka androany ny fiainako de miakatra makany ambony ny anara mahery ny Jesosy za de isitona ny olona any ambany miakatra any ambony aminaran'i Jesosy dispensateur en paix dispensateur en joie dispensateur en amour dispensateur en bénédiction de Dieu za tsy sofy ratsony za tsy sofy douleur atsony za mpanasitrana za mpanafaka za mpamonjy ny hafa ihany ko za ilain'ny olona ako a satria zanak'Andriamanitra fanan'Andriamanitra mameno ny foko tenin'Andriamanitra mamofo fanan'Andriamanitra no mitarika izy no mitondra izy no mitarika any amin'ny avo fanan'Andriamanitra izy no mitantana izy no mampifaly afoana izy anatin'ny fampahoriana ry izy no mampitsika afoana satria izy Andriamanitra izy ny Andriamanitra velona atao anazy teny velona atao amiko teny velona le miteny amin'ny maty le miteny amin'ny maty de mivelona indray izy ny Andriamanitra le tompontompo izy no mamelombelona ny amako izy no mamelombelona ny fisainako izy no mamelombelona ny penséako indray izy le teny velona 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 androany de anomboka nasivana ny firaisako amin'ny olona izy am'izay le tantanahako izy ny ametraka discernement amin'ny fomba fijeriko amin'ny fomba fiainako ny amin'ny olona tokony azoko antoka ny amin'ny olona tokony ametrahako antoka ihany koa aminaran'i Jesosy izy le teny velona amin'ny anara maherin'i Jesosy amen amin'ny anaran'i Jesosy amen fa fahasoavan'Andriamanitra mato zao a fa ny fahasoavan'Andriamanitra mato zao anareo a amen tahiry Jesosy tsika ao tsara ataovy zay tokony atao a